Ny Confédération des Églises et des Associations évangéliques de Madagascar dia faly manolotra antsika menakavy vavaka lehibe sy goavana ho an'ny firenena fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena arahanao eto amin'ny fahitalavim-pirenena sy ny radio pirenena malagasy isan'andro amin'ny fotoana toy izao isy tenin'Andriamanitra horenao fiderana ary indrindra vavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoatsarotra lalovan'ny firenena izao hoy ny voalazan'ny baiboly Isaia 9:20 mandehana ny oloko midira ao amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao ka mirekeliny ray mpimasomonja mandra-pahalasan'ny fahatezera fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena mazaho hery fampianarana ary fahasoavana tompoko eo ampanarahana ny fandaharana vavaka lehibe ho an'ny firenena dia mifaly miarabantsika mianakavindray atao anatin'ity tokantrano ity tafaradalana aminay eto amin'ity fahitalavitra ity na eto amin'izao onjam-peo izao na iza na iza toerana nanarahanao ny fandarana dia manonona ny fiadanan'Andriamanitra feno sy ny fahatsaran'Andriamanitra ho an'ny tokantranonao ny tenako amin'ity ora sy fotoana ity. Andre fampianarana tenin'Andriamanitra foitsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy monja dia isy vavaka lehibe ihany koa izay ho atao antsika sy ho an'ny firenena ao arinan'izay. Manasanao aloha ny tenako hiaraka anondrika ny lohantsika sy vavaka amin'izao fotoana izao. Ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra izay ny an-danitra, misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nomenao anjara hitory ny teninao sy hanambara ny afatrao eto amin'ity fahitalavim-pirenena ity sy eto amin'izao onjam-peo pirenena izao. Maro ny malagasy izay miaino sy mijery manerana ny Madagascar hatraty amin'ny nosy rahavavy manodidina rehetra ity, mangataka anao Andriamanitra ny mba atokandren'olony reny andray fahasoavana manokana, andray fitahiana manokana, andray fanafahana, famonjena, fanasitranana eo ampijerena sy eo ampanarahana ity fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra tompo, amen. Amaky tenin'Andriamanitra iray sika tompoko atao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 2. Apokalipsy toko 2 dia eo amin'ny andininy voalohany no vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Apokalipsy toko 2 ny andininy voalohany manao hoe soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao nolazain'ilay miazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha eo afovoany ny fanaovan-jiro volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizato etra izay milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy. Ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fontsombola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Fa ratsy zany dia ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany ratsy mibebaka ianao. Kanefa izao no toetranao, halanao ny asan'ny Nikola izay ala kokoa. Izay manantsofina aoka izy ihany izay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy dia avelako hinana ny avy amin'ny hazonaina izay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra
izay andalatsoratra masina izay apokalipsy toko faharoany andininy voalohany ka tsy eo amin'ny 17 tantaran'ny fiangonana tao Efesosy no horesantsika. Raha vao mijery fotsiny tsika ny fiandohany ity vakiteny ity dia Jesosy Kristy Tompo no manao soni ny fanambarana zay hoentin'ny Jaona eto. Jesosy no voasoratra eto hoe ilay miazona ny kitana fito eny an-tanany akavanana sady mandeha eo afovoany ny fanaovanjery volamena fito. Jesosy no manao ny signature. Ny eo amin'ny andinin'ny faharoa dia ozy izy ny Baiboly manao hoe fantatro ny asanao. Izany hoe lay fanambarana ny entin'i Jesosy ho an'ny fiangonana tao Efesosy tamin'izany fotoana izany dia milaza manao hoe fantatro ny asanao, ny fikelezanao aina, ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy. Andriamanitra ry havana dia mahalala ny asa ataon'ny fiangonana tsiraray avy, ny asa ataon'ny isam-batan'olona tsiraray avy, ny fanompona sy ny fikelezanaina ataon'ireo olom-boaositra tsiraray avy. Fantatr'Andriamanitra izany. Ary zany natonga ny apôstôly Paoly nilaza manao hoe fa tsy fantatrareo, fa tsy ho foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Nampahery ny apôstôly Paoly, namporisika ny apôstôly Paoly mba hatonga ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy ho reraka, hatonga ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy ilavilefona, satria ny valiny azakazaka rehetrarehetra zay ataontsika, ny valiny ny asa fanompona zay ataon'ny olona iray, na eo amin'ny fitondram-piangonana na eo amin'ny fitondrana firenena, dia tadidio tsara fa misy valiny lehibe sy goavana eo anatrehan'Andriamanitra reny rehetrarehetra ireny. Ary zany natonga ny soratra masina anazy eto manao hoe fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina ary ny tsy fahazakanao ny mpanao ratsy. Eo amin'ny andininy fahatelo dia milaza ny Baiboly manao hoe ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Manana faharetana, manana faharetana ianao sy ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko 10 izay diso ho fantatsika loatra, ny andininy 5:telopolo dia ozy ny soratra masina manao hoe ko aza manary ny fahasahinareo zay misy valiny lehibe, fa tokony hanana faharetana ianareo mba hazahoanareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Hoy izy manao hoe ary tokony hanana faharetana ianareo mba hazahoanareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Hitantsika tsara ry havana malalao ny Tompo fa maro ny teny fikasana atao anatin'ny Baiboly, amanalinaliny maro ny teny fikasana atao anatin'ny Baiboly ato. Ary reny teny fikasana natao atao anatin'ny Baiboly reny dia natao ho an'ny olona mbola velonaina tahaka anasy tahaka anao zao. Ireny teny fikasana ireny dia tsy natao ho an'ny zanak'Israely rery, na natao an'ireo apôstôly 12 mirahalahy zay fanodimandry, i Jaona apôstôly zay nanoratra amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia efa tsy eo tsony. Dikan'izany dia ny teny fikasana rehetra dia natao an'ny olona velonaina ho soanao zay manaraka an'ity fandarana ity. Ka hoy soratra masina manao hoe tokony hanana faharetana nareo. Fa maninona moa tsika ny tokony hanana faharetana? Ny programan'Andriamanitra ry havana dia tsy ho takatra ny saina mihitsy, tsy takatra ny saina. Misy fotoan'Andriamanitra manao fahagagana, misy fotoan'Andriamanitra mandefa fitahiana mahafatra-po, fahazadonoina, fa ny lalana hitondran'Andriamanitra ihany koa dia misy vanim-potoana ampandaloviny ady, ampandaloviny fitsapana, ampandaloviny fizahatoetra mahavaivay. Ary reny fahagagana na fitahiana alefa an'Andriamanitra, na fitsapana na fizahatoetra alefa an'Andriamanitra reny
dia amola volana mpanompon'Andriamanitra iray, amola volana olona anankiray mba ahatonga an'izany olona zany anana faharetana. Raha ao anatin'ny miady mafy ianao, na ao anatin'ny toejavatra sarotra ianao, eny ko mety ao anatina fitahina miaopampany ianao am'izao fotoana izao, raha amin'io ianao no manana faharetana, dia hozy izy ny voalaza amin'ny baiboly, ho azonao reo teny fikasan'Andriamanitra izay voasoratra ato anatiny ty tenin'Andriamanitra ty. Efa tsy miafina antsika mianakavy ny toejavatra mitranga maneran-tany ary manerana ny Madagasikara ray manontolo. Eo anatrehan'ny toejavatra mitranga tahaka an'izao ry havana, za dia mamporisika atsika vahoaka an'Andriamanitra, mamporisika atsika tsy fotoana ny fimonomononana izao, fa fotoana kosa tena hifoazana, fotoana kosa tena anamboarana ny verina hoe toe-panahy somary tsy de metimety loatra. Raha tsapanao nisy atsirampona tao amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia amin'izao vanim-potoana ny fioboana izao no vanim-potoana fanamboarana an'izany ry havana malala ao amin'ny tompo, fanamboarana an'izany. Tsy sanatria an'izany araka ny voalaza ny soratra masina teo hoe sao de sanatria de ho lavo engany mba tsy am'izao vanim-potoana izao no ahalavo atsika, na am'izao fotoana izao no sanatria an'izany areraka ny ara-panahintsika, fa fotoana tokony tena hifoazana zao, fotoana tokony hifoazana zao. Raha iresaka tsika ohatra makasika ny taberina kelin'ny Mosesy sy tamin'ny andron'ny tempolo izay naoriny Solomona, de ny lalàna tao anatin'izy io misy fanaovan-jiro ao, ary misy jiro sy afo tsy mety maty andro manalina. Ny mpisorona na ny olona voatendry manokana zay anatanteraka an'izany dia tsy maintsy manara-maso ny fisian'izany afo tsy mety maty ao anatin'ny tempoly izany. Rehefa taty amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompo anefa ka niakatra tao amin'ny voninahiny Jesosy Kristy, bokin'ny Apokalipsy toko 5, de nandray tamin'Andriamanitra ray ny fahefana feno, ary nosorana tamin'ny hery sy ny fanahy masina, de ilay fanafiton'Andriamanitra, hoy ny voalaza ny tenin'ny soratra masina. Ary io fanafiton'Andriamanitra io de nirahana ho amin'ny olombelona, ho any amin'ny mpanompon'Andriamanitra zay mangetaheta. Ary hatramin'ny androany teo amin'ny andron'ny apôstôly ka hatramin'ny androany de tsy mitsahatra ny filatsahana zany fanahy masina zany. Io fanahy masina io no manositra ny fiangonana, no manositra mpanompon'Andriamanitra anankiray hitory ny filazantsara, anao asa fanompoana, anao asana délivrance, androka devoly, na hitory ny filazantsara, izany fanan'Andriamanitra izany. Jesosy anefa eto ry havana de mampatsiaro, fa ozy izy hoe manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao, koa tsarovo zay ny toeranao fontsy-mbola lavo, de mibeba fa raha tsy mibebaka ianao de ongotako aminao io fanaovan-jiro. Zany hoe ny olona anankiray zany rehefa tsy miazona ny fanaovan-jiro, ny fiangonana zany rehefa tsy miazona ny fanaovan-jiro, ary zay nitandremantsika ho ao anatin'izao atao hoe mbola tsy fahazahoantsika mitany anatin'ny fiangonana zao. Andrao de reraka ny fotsika, andrao de reraka ny fanahtsika, andrao de sanatrian'izany miverina any amin'ny fahakiviana sy ny fahotana, na isika mpanompon'Andriamanitra mpitory filazantsara, na ny fiangonana, na ny mpanompon'Andriamanitra mpiara-miasa rehetra, sao de sanatria mety ho reraka, sao de sanatria mitady ho lavo anao. Amin'ny fotoana mety mampahalavo ny olona anankiray, de miala io fanaovan-jiro, miala io fahasoavana io, miala io ositra ao anatsika io. Tsarov fa ny devoly am'izao vanim-potoana izao de miasa mafy. Ny mpanompon'ny Satana tsy manao congé zany, ny devoly tsy miala sasatra zany, ny devoly tsy mihiboka zany, fa manao ny asany izy ary manararoatra. Ka raha ohatra ka mpanompon'Andriamanitra ianao mivarim-bariana, somary matoritory,
dia manome hiritra idiran'ny satana ary amin'izay fotoana izay dia mety ala ifanaovanjiro, mety ala ilay fanaovanjiro, mety ala ny tanan'Andriamanitra, mety ala ilay fahasoavan'Andriamanitra, mety ongotra ilay ositra izay napetrak'Andriamanitra ao anatin'izany fiangonana na ny olona anankiray izany. Raha mijery ny tantara isika, tsarotsika tsara ny tantaran'ny Saoly mpanjaka sy Davida mpanjaka. Saoly dia anisan'ny lehilahy anankiray atao hoe nampireharehan'Andriamanitra ihany sy Samuel mpaminany tamin'izany fotoana izany, satria sady olona tsara tarehy, lava ranjanana, manam-pahaizana, manana ny maizy azy, izany Saoly mpanjaka izany. Nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanasy ny hery, ary rehefa nanendry azy Samuel, nanositra azy Samuel, dia mba naminany koa Saoly mpanjaka tamin'izany fotoana izany, izany hoe nidina ny fanan'Andriamanitra mahery io lehilahy io. No tenen'ny Samuel mpaminany izy manao hoe, ianao no mpanapaka eto amin'ny firenena, ianao no mpanjaka eto amin'ny firenena, izay zavatra rehetra eto amin'ny firenena dia anao. Izany hoe sady nanana fahefana, nanana ny fanan'Andriamanitra, nanan-karena, nanana ny maizy azy, nanam-boninahitra Saoly mpanjaka tamin'izany fotoana izany. Andriamanitra mory havana rehefa manindry olona anankiray, na eo amin'ny firenena izany, na eo amin'ny fitondram-piangonana izany, dia mametraka fepetra foana izy ny hoe, raha mandeha marina sy mahitsy ianao, manana fahatahorana n'Andriamanitra ianao, manana fitiavana n'Andriamanitra ianao, dia ho apetrak'Andriamanitra aminao foana ny fahasoavany, ho apetrak'Andriamanitra aminao foana ny tanany, ary tsisy olombelona mahasotra olom-bo osotr'Andriamanitra anankiray eo amin'ny toerana izany, raha Andriamanitra nanendry azy teo ka mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany olo izany, mijoro amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izany olo izany. Ny toerana misy an'izany olona izany dia ho fitahiana tokoa, ary hitondra fitahiana ho an'ny firenena sy hitondra fitahiana ho an'ny fiangonana izay misy azy. Joro tamin'ny fahamarinany Saoly teo am-piandohana, fa rehefa nanomboka ny tombo ny arena, ny tombo ny laza mamboninahitra, ny tombo ny vola makarena, dia nataony tsinitsinina Andriamanitra voalohany, nataony tsinitsinina i Samuel mpaminany izay nanositra azy. Vakio tsara ny tantara, Samuel voalohany 7:20, 10:20 dia manambara an'izany. Ary indray andro dia nirahan'Andriamanitra izy manao hoe, mandehana vonoiny Amalekita, mandana ringan'ny Amalekita. Zany Amalekita zany tena fahavalon'Andriamanitra ary fahavalon'ny zanak'Israely mihitsy tamin'ny fotoana andro. Nanaiky izy, fa rehefa nanaiky izy dia naringany daholo na ny kely na ny lehibe, tena ny asa ny ady mafy mihitsy Saoly tamin'izany. Fa nampalahelo ilay mpanjakan'ny Amalekita atao hoe Agaga sy izay zavatra matavitavy rehetra atao amin'ny Amalekita tsy naringany, tsy naringany. Areny natezitra n'Andriamanitra ka nahatonga n'Andriamanitra ny teny manao hoe, mifarany eo ny fifandraisako aminao ry Saoly, fa izao dia efa nahita olona araka ny foko aho, nanendro olona araka ny foko aho, dia nesoron'Andriamanitra tao amin'ny Saoly ny fanaovanjiro, nafindra n'Andriamanitra tany amin'ny Davida zanak' Jese. Andriamanitra ry havana dia tsy misomonga, ary Andriamanitra dia mpitsara marina, Andriamanitra dia endry amin'ny teny marina amin'ny teniny Andriamanitra, nesorona ilay fanaovanjiro dia nafindra ny tany amin'ny Davida. Ary zany no itenenako atsika fiangonana sy tsika mpanompon'Andriamanitra rehetra ny hoe, tany mafy izay nananao mba tsy hisy aka ny sarom-poninahitra ao, tany mafy ny fanaovanjironao, ampireheto ny fanaovanjironao rahalahy, aza vela ho faty ny fanaovanjironao, aza vela angingina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, aza vela hisy zavatra andavo anao ka ampialanao amin'Andriamanitra. Fa zany no fitaka be vava nazo any Saoly rehefa nanomboka ny tombo ny voninahitra, ny tombo ny arena teo am-pelantanany, ny tombo ny fahefana, dia indrisy nanadino an'Andriamanitra sy nanadino an'ny Samuel mpanompon'Andriamanitra izy tamin'izany fotoana izany, ary nataony tsinitsinina ny mpanompon'Andriamanitra izay nanositra azy, ary dia
ny ala tao aminy zany fanaovanjiro zany ozy izy niasan'ny apôstôly toko fatelo amby folo andiny faroambyroapolo efa nahita olona araka ny foko aozy mantsy any davida mpanjaka tamin'izany fotoana zany ny asan'andriamanitra tsinona tsy maintsy mbola mitohy satria tsika dia mahalala tsara fa ny famantarana lehibe indrindra tsy mbola tanteraka atao anatin'ny baiboly dia ny hoe hotoriana amin'izao tontolo zao ny filazantsara ny fanjakana ho vavolombelona ny firenena rehetra zay vao tonga ny farany ny akamaroany ireo faminaniana dia efa tanteraka fa ny fitoriana ny filazantsara no tsy mbola tonga manera-tany noho zany tsy maintsy manangana olona andriamanitra tsy maintsy manangana evangelista apôstôly mpaminany pasteur andriamanitra hitoro ny filazantsara tsy maintsy manendrolona izy hiara-iasa aminy tsy maintsy manendrolona izy ahafahana manitatra ny fanjakan'andriamanitra manerana amin'izao tontolo zao ary zany no anafarana antsika hoe miorena tsara rahalahy aza miova miorena tsara ary fiangonan'andriamanitra marina fa katona ny fiangonana fa ny fifandraisanao amin'andriamanitra aza vela ikatona ny fankatoavanao ny tenin'andriamanitra aza vela ikatona ny vavanao ataovy mahay misaotra sy mideran'andriamanitra fa aoka mba tsy ho tafalatsaka ao anaty fimonomononana mahaiza misaotra ny am'izay lalana hitondran'andriamanitra fa ny fitondran'andriamanitra verimberina eto ny fitondran'andriamanitra ny fanapaha-kevitr'andriamanitra tsy mety diso ary tsy manenina ny am'izany fanapaha-keviny zany mihitsy andriamanitra fa marina ny fitondrana marina ny fitondrana azon'andriamanitra androany de androany foanana ny loza manerana n'izao tontolo zao fa saingy tsy mbola nataony zany tsy mbola nataony zany ho ataony zany fa ataony miandalana fa ao ambadiky zany tsanga-javatra rehetrarehetra zany efa tadio tsara fa manomana lalana tsara ho an'ny zanak'andriamanitra andriamanitra manomana programa tsara ho an'ny zanak'andriamanitra andriamanitra eto amin'ity apokalipsy toko faharoa ty amara-paranako azy dia eo amin'ny andininy fahafito de ozy izy manao hoe izay manatsofonaoka izy iaino zay lazay ny fanahy amin'ny fiangonana ary izay maharesy dia avelako hinana ny avy amin'ny ny azonaina izay eo amin'ny paradisy san'andriamanitra izay maharesy zany hoe ao anatin'ny ady zany tsika io am'izao fotoana zao rehefa misy moa zany ny ady ny lalàna ny ady de tsy maintsy misy foana ny mpandresy ary tsy maintsy misy foana ny resy ny mpandresy de ireo mpanaradian' Jesosy Kristy ireo olona nandray ny mariky ny rany zanak'ondry araka ny teniny manao hoe izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy reny atao hoe mpandresy reo olona nanaradian'andriamanitra ka tsy niemotra na ny verin-dalana nanana ny fanay masin'andriamanitra atao aminy reo ny atao hoe mpandresy anisan'izany ianao za mino fa anisan'ny olona mampandresy ianao ato anatin'ny tokantrano ato ny fiainana mandrak'izay ny lanitra de tsy fialokalofa ny olona resy la ray dia misy manao tolombavaka diso manao hoe tonga avangany ianao Jesosy fa rano am'izay ny tantarany tany fa mafy ny mahazo aeto ambonin'ny tany resy lava ety tany ety de meritreritra izy fa hitsoka ho any amin'andriamanitra ho any amin'ny fiainana mandrak'izay tsy tonga any ny olona anankiray resy lava eto ambonin'ny tany tsy tonga any satria ny baiboly de minazy izay maharesy no andova an'izany zavatra zany izay maharesy no hiara hiaina amin'andriamanitra ao amin'ny paradisy san'andriamanitra fa tsy ny olona resy koa etampamaranana raha matsiaro ny tenanao ianao am'izao fotoana zao fa somary reraderaka somary varimbariny zay ianao somary matoritory zay ary matsapa mihitsy ianao hoe resy de ty ampitsaka anao ndray andro any tsy resy zany ianao fa mahay resy tsy resy zany ianao fa mahay resy tsarovo ny toeranao foany tsy mbola lavo mibeba raha misy zavatra tokony hibebahana ary fiangonana hibebaka tsika raha misy zavatra tokony ho amboarina ho amboaritsika zany aza menatra ny manamboatra zany mihitsy raha misy zavatra tokony ho amboarina aza menatra ny miarina mihitsy raha sanatsika lavo ianao aza mirara azy latsan'ny olona sesosy teny ataon'ny olona any fa miarena ndao hiarina fa andriamanitra mbola ty atsika koa etam-pamaranana dia anao vavaka asika vavaka manokana antsika aloha voalohany indrindra ho anao zay matsiaro ny tenanao fa reraka ianao mangata amin'andriamanitra fa andriamanitra anangana anao vavaka tsika tompoko raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotranao any amin'izany teny fampahirezana zany izay nambara tamin'ireto vahoaka ireto
mpiainy fantarana manerana ny Madagascar manontolo, manerana ny firenenay, manerana nyty faritra zay ahafahanty toroteny ty mandeha amin'izao fotoana izao. Misy olona mety tena reraka marina ny ara-panahiny, rera-tsaina, reraka ny fony, reraka ny vatany. Raha io, ny baiboly dia milaza fa zay miandry an' Jehovah dia mandroso hery, elatra ny karany takany any voromahery. Iazakazaka izy fa tsy ho sasatra ary andesy fa tsy ho reraka. Mety misy agamba atao anatin'ny tokantrano ato tompo. Olona reraka mihitsy amin'izao fotoana izao ny ara-panahiny, tsy mahavavaka intsony. Zatra an'ireny le miara-mivavaka sy miara-midera tany am-piangonana ireny. Amin'izao fotoana izao nefa maty ny afo, maty ny fifoazam-panahy. Misy karazan'olona, misy karazan'ny tokantrano tena maty mihitsy ny fifoazam-panahy ao anatin'izany olona zany. Mangataka Andriamanitra ao, atsangano ray zany olona izany, ampaherezo ray zany raha lasana bavy zany, tafioherin ray zany mpanomponao mpiara-miazakazaka zany, mba ahery amin'ny fanomponanao izy Andriamanitra. Mino aho fandray atanana azy ianao tompo, raha niteny ianao tamin'ny fiangonan'ny Efesosy manao hoe miverena ny fitiavana voalohany, mibeba dia tsy esorina aminao fanaovan-jiro, dia izany teninao tonga amin'reto olona reto, tsy miova ny fitiavanao fa hanangana an'izy ireo ihany koa ianao tompo, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny tompoko, eto am-pamaranana dia anao vavaka tsika ho an'ny firenena. Vavaka ho an'ny firenena dia anisan'ny tena zavatra ngeza be, ary tsika mpanompon'Andriamanitra, tsika vahoaka kristianina dia tokony tery isan'andro. Vavaka ho an'ny firenena malagasy, ny vahoaka malagasy, ny mpitondra fanjakana, vavaka ho an'ny ara-tsosialy, vavaka ho an'ny toe-karena, satria rehefa midina ny toe-karem-pirenena dia tsy misy hoe reto kristianina mafanafona, reto kristianina osaosa, fa samy miatrika ny probleme daholy. Noho izany dia mangataka amin'Andriamanitra isika mba ho atsangan'Andriamanitra sy ho arenin'Andriamanitra ny fiainan'ny firenetsika, ivavakatsika. Raha eo mbola miray saina izay, vavaka ho an'ny firenena, mamindraha fo ho an'ny Madagascar, mamindraha fo ho an'ny vahoaka malagasy manontolo, mamindraha fo amin'ny mpitondra fanjakana isan'ambaratokony hatrany ambony indrindra ka hatrany amin'ny fokotany sy ny isaky ny quartier rehetra. Tompo, mba hisy fahatahorana anao ny malagasy sy ny mpitondra fanjakana rehetra, tena hiverina aminao. Ho tonga saina izay ka alalan'ilay teny soratra masina manao hoe sambatra ny olona izay manana an' Jehovah ho Andriamanina. Madagascar dia firenena voafidinao ary atsanganao ho fitahiana ho an'ny firenena ray manontolo. Mino an'izany zay satria miaraka aminay ianao Andriamanitra. Misy olona mivavaka eto amin'ity Madagascar ty, ary tonga ny fotoana anandratan'Andriamanitra ny firenena. Tompo, sitrano ny tanyrazanay, sitrano ny firenenay, mangataka aminao ny antevonana ny arety mandrigana eto amin'ny tany sy ny firenena. Tena ho levony zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, levony zany amin'ny anaran'i Jesosy io, fa ny fahasoavan'Andriamanitra ho eto amin'ity firenena ity dia hitsangana indray ny ara-toe-karena, ny ara-tsosialy, ny ara-pahasalamana, ny any amin'ny toeram-pampianarana maro isan-karazany, dia mba hisokatra ara-dalàna tompo, indrindra fa ny fiangonan'Andriamanitra izay mandalo krizy ara-panagoavana be amin'izao fotoana izao, mandalo krizy ara-panagoavana be, dia mba hisokatra ihany koa ny fiangonanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hatreo ny fandarantsika tamin'ity androany ity ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho tahin'ny tompony endrarentsika atao anatin'ny tokantrano veloma tompoko. Ny Confédération des Églises et des Associations évangéliques de Madagascar dia faly manolotra antsika menakavy vavaka lehibe sy goavana ho an'ny firenena, fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena. Arahanao eto amin'ny fahitalavy-pirenena sy ny radio-pirenena malagasy isan'andro amin'ny fotoana toy izao. Isy tenin'Andriamanitra horenao fiderana, ary indrindra vavaka ho an'ny firenena amin'izao fotoan-tsarotra lalovan'ny firenena izao. Hoy ny voalazan'ny baiboly Isaia 40:20, mandehana ry oloko midira ao amin'ny efitranonao ary mirindrina varavarana ianao ka mirekeliny ray mpimasomonja mandra-pahalasan'ny fampezerana. Fotoam-bavaka lehibe ho an'ny firenena, mazahoery
fampianarana ary fahasoavana tompoko eo ampanarahana ny fandaharana. Vavaka lehibe ho an'ny firenena.